Ao anatin'izay fialan'ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be izay manana ny ambarany ny ministra ny fitaterana Andriamatoa Benjamin Ramanatsoa nambarany moa fa nisy ny antota taratasy amin'izao fotoana izao ary hodiniana any Bruxelles ihany koa ny miraharaha mahakasika ny Madagasikara. Efa nisy provisoirana nefa diniany tamin'ny ACM sy ny Madagasikara zany dia naverina ny zareo dia avy amin'izay izy naray fanapahan-kevitra hoe ho aroso hodiniana eo misy andeha ny commission aérienne zany amin'ny volana mars sy avril ny dossier mikasika Madagasikara amin'izay le annexe B zay eo izy zany no zay fanapahan-kevitra amin'izay satria efa nahita taty toerana izy ny fivoarany zavatra rehetra nataontsika zany hatramin'izay mba ielany amin'izany annexe B zany. Rehefa fanapahan-kevitra amina fanovana fankanoatran'ireny dia tsy maintsy diniana ny lafiny mahatsara azy ny lafiny maharatsy azy. Zava-misy amin'ny fotoan'izao dia mipaky an'izay le fanovana ampisehovana mihitsy zany amin'ny firenena Europeana ny fahavononan'ny Madagasikara mihitsy amin'ny aina vaovao mihitsy an'izay le aviation civile teto Madagasikara zay mba ahafana zany miroso hatrany foana amin'ireo le plan d'action correctrice izay nifanarahana tamin'ny Union Européenne tsy misy effet suspensif zany fa tsy maintsy mbola mitohy manao ny asany ny ACM. Faharoa manaraka zay le mesure mise en annexe B reny ange marina fa ny ACM ny tena iantefahany fitanareo tsara fa ny Air Madagasikara ny tena lasa pénalisé eto amin'le deux avions ny Air Madagasikara le Boeing 767 reny zany no nanjary tsy nahazo ny sidina ny faritra nabakabaka Europeana mba ahafahana manaisotra an'izay fanasaziana zay dia tsy maintsy misy ny plan d'action correctrice atao amin'ny ACM mba ahafahany ACM zany mampiseho fa tena autorité de l'aviation civile izy ary manateraka ny asany zany na amina resaka certification zany na amina resaka régularisation an'ireo le compagnie aérienne sy ny anina reto mampiatra an'le hoe règlement aéronautique malgasy le RAM. Faharoa manarakaraka an'izay dia raha ohatra ka zay ny totosa dia afaka avetrany fotsiny ny Madagasikara ao anatin'ny satria manao ny asany zany le autorité de l'aviation civile.